vetsanino danaje Kristi ary aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara hifampandinika hampandrosondroso ny fitiavana tsarako ary aoka isika hifampandinika
hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Hifampandinika hampandroso ny fitiavana tsarako. Mivavaka isika. Sotranao zay Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay. Rainay ho fanahy masina izay tianay ka mitoetra ty anatinay, manala ny aretina rehetra sy manasitrana anay ary mifona ho anay amin'ny fitarainany sy ny vavalazaina. Sotranao zay raha nomenao ty fotoana ty Tompo ahafahana manao izao fandraisam-peo izao eto amin'ny tranonao. Dia atreho ny asa rehetra atao eto, atreho koa ny fampianarana, atreho koa zay rehetra mandray zao fampianarana zao, mba afaka ihona aminao ary handray fiadanam-po sy fifaliana amin'ny fahafantarana ny fiahianao ny olonao, indrindra ny vehivavy teo amin'ny tantara-pamonjena. Dia manatrehanay araka ny fombanao Tompo. Amen. Neho resantsika eto ry havana dia ny toeran'ny vehivavy eo amin'ny Soratra Masina. Dia ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao zany. Nahoana moa isika no miresaka zany lohahevitra zany. Miresaka zany isika mba hijerentsika akaiky ny toerana ametrahantsika ny vehivavy eo amin'ny fiangonana, eo amin'ny ankohonana ary eo amin'ny fiarahamonina misy antsika. Fa vela sy mahery ny ten'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tolona sy ny tsoka ka mahay mamantatra ny fieritreretana sy ny fisainany fo. Ka ny fandrenesantsika ny teny amin'ity fampianarana ity dia tonga antsika handinika sy hamantatra izay nataontsika sy tokony hataontsika eo anatrehan'ny ilay
iafarany ataontsika dia ny tompo zany araky ny Hebreo 4:2-12 ho zaraintsika telo ny fandiniana ity lohateny ity ary ho fitipitiantsika ihany. Voalohany dia ny toeran'ny vehivavy eo amin'ny testamenta taloha. Ny faharoa dia ny toeran'ny vehivavy eo amin'ny filazantsara efatra. Ary fahatelo ny toeran'ny vehivavy eo amin'ny soratra tamin'ny andron'ny apôstôly. Voalohany ary dia jerentsika ny toeran'ny vehivavy eo amin'ny testamenta taloha. Ary zany dia ho zaraintsika telo ihany koa. Voalohany vehivavy teo amin'ny Israely tamin'ny mahafirenena voafidy azy. Jerentsika faharoa ny vehivavy niavaka sy noderaina teo amin'ny testamenta taloha. Ary fahatelo ny vehivavy no singanana manokana ao anaty tetiaran'ny Mesia na Kristy. Kristy zay lazaina ho zanaky Davida, taranaky Joda ary avy amin'ny Abrahama. Voalohany ary vehivavy teo amin'ny Israely tamin'ny mahafirenena azy. Amin'ny testamenta taloha manontolo na tamin'ny andro patriarky zany na taorian'ny fahafahana tany Egypta na tamin'ny andron'ireo mpanjaka ny fandimby na taorian'ny fahababoana tany Babilôna sy ny fiverenana avy any, ny vehivavy teo amin'ny Israely dia nanana ny andraikiny feno teo amin'ny firenena tahaka ny lehilahy ihany koa. Tsy nokilasiana ho kofehy manara-panjaitra na sarangan'olona ambanimbany ny vehivavy. Tsia. Fa amin'ny fotoana iantsoan'ny mpitarika ny firenena hivory dia antsoina hanatrika eo hatrany ny vehivavy. Raha nivoaka hiala ny Egypta ny zanak'Israely dia nolazain'i Jehova tamin'ny Mosesy araky ny Exodosy 7:12 fa tsy hivoaka maina akory ny Israely fa ataon'i Jehova mahita fitia amin'ny Egyptiana izy ireo. Ka ny vehivavy dia hangataka volafotsy sy volamena ary fitafiana amin'ny manodidina azy ary hampianatra ny zanany lahy sy ny zanany vavy hanao toy izany koa ka dia ho foanany ny Egyptiana. Ko nanana anjara lehibe ny vehivavy tamin'ny famoronana ny toe-karenany zanak'Israely izay nandevozona 400 taona tany Egypta. Ka nahafahany izy ireo nanorom-ponenana tany Kanana na dia nyrenireny 40 taona tany anefitra azy. Ary rehefa niaina tamin'ny fahafahana ny zanak'Israely ka tonga fiangonana araky lazain'ny Exodosy 5:13 dia ny lehilahy rehetra sy ny vehivavy rehetra no nantsoin'i Mosesy samy hanome izay fony sy hanolotra ny fahaizany hanorenana ny tranon'ilay fihonana nisy ny tabernakely. Dia nanao zay tamin'ny fony tokoa ny vehivavy nanampahaizana rehetra hamitana ny andraikitra amin'izany tabernakely zany. Araky ny Deutéronomie 1:12, Jehova Andriamanitra dia nampanohatra ny Mosesy ny lalàna ka nilaza taminy fa rehefa tonga any amin'ny tany nampanantenaina azy ny Israely dia hanao fankalazana isaky ny 7 taona izy ireo ary ho vakina amin'ny fiangonana izany teny lalàna zany. Ka hoy Jehova, vorio ny vahoaka rehetra na lehilahy na vehivavy na ankizy madinika hihaino sy hianoany sy hianarany ka hatahorany a Jehova Andriamanitra ao sy hitandremany hanaraka ny teny rehetra amin'ity lalàna ity. Araky ny Josoa 5:13 koa dia novakiany Josoa tamin'ny Israely rehetra hatramin'ny vehivavy sy ny ankizy ny teny rehetra nolazain'i Mosesy. Ary tatiorina rehefa niverina avy ny fahababoana tany Persia ny zanak'Israely ka nanao ny tempoly tao Jerosalema ka nahavita zany dia lazain'ny Nehemia 5:12 fa Ezra mpisorona dia namory ny zanak'Israely ka namaky ny lalàna tamin'ny fiangonana manontolo dia ny lehilahy sy ny vehivavy izany. Manaraka zany jerentsika ny vehivavy niavaka sy noderaina teo amin'ny testamenta taloha. Misy vehivavy maromaro zay fantatsika ankalazaina ao amin'ny testamenta taloha no ny asa famonjena ny olon'ny Israely na ampahany aminy izay nataon'ireny olon'ireny. Isan'ireny Miriama, Rahaba, Debora, Estera sy ny hafa koa. Fa ny tonga ao an-tsainy maro avy tany anga dia Estera. Estera izay misy boky mitokana voasoratra ny aminy ao amin'ny testamenta taloha.
Estera dia zanaky ny Jiosy babo tany Babilôna izay nanorom-ponenana tany Sosana rehefa ny Persiana no nitondra ny fanjakana. Estera dia tonga vadiny mpanjaka Persa Ahasuerosy. Nisolo any Vasti vadiny mpanjaka teo aloha. Fa io vehivavy Vasti io dia najano mpanjaka rehefa tsy nety no feheziny arak'izay tiany. Io Vasti io dia mpanjaka vavy avy any Inde. Isan'ny fanjakana lehibe tamin'izany fotoana zany, vehivavy nanam-pahaizana sy herin-tsaina ka tsy nanaiky ho baikon'ny mpanjaka amin'ny fisehosehoana andapa tiany atao arak'izay sitrapony. Fa Estera kosa dia tsy nitovy tamin'ny Vasti. Izy dia vehivavy hendry sy nalemy fanahy ka nanaraka ny torolalana nataony Mordecai rahalahindrainy taminy. Noho ny teti-dratsy nataony Hamana tandapa akaiky any Ahasuerosy mpanjaka, dia nisy didy navoaka ny fanjakana hamonoana ny Jiosy rehetra eran'ny fanjakana Persa izay nampangainy Hamana ho mitetika fikominy. Noho ny famporosihan'ny Mordecai dia nanaiky Estera ho ao amin'ny lapan'ny mpanjaka hangataka ny hamonjenany Jiosy. Tamin'izany fotoana zany dia nahafaty tokoa ny miditra amin'ny lapan'ny mpanjaka, miseho anatrehan'ny mpanjaka, na iza raha tsy nasainy. Tsy nasainy mpanjaka Estera nefa niditra ihany izy. Neken'ny mpanjaka ny hirosoany ka hilazany ny fangatahany. Araky ny tantara eo amin'ny bokin'ny Estera dia nangataka ny mpanjaka Estera mba hisakafo any an-trano izy sy ny tandapa miaraka aminy. Teo no nahatratrarana any Hamana saika hisavoka ny Estera ka no hilohan'ny mpanjaka ho faty. Ny Jiosy kosa nomeny alalana sy fahafahana hiaro tena ka voavonjy ny maro. Ny tantaran'ny Estera. Fa maro amintsika ihany koa no mahalala ny tantaran'ny Debora izay hita ao amin'ny Pitsara toko faefatra sy fahadimy. Debora zay sady mpitsara no mpaminany vavy teo amin'ny taranaky Efraima, nefa niara-niasa tamin'ny taranaky Zebulona sy Naftaly ihany koa izy. Nampahoriny ny mpanjakany Kanana sy ny miaramilany nandritra ny 20 taona ny zanak'Israely. Debora no mpitsara tamin'izany. Nanatona azy ny olona maro, nitondra ny olany samy hafa sy ny taraina ny fahoriany tamin'ny fampijaliana nataony Jabina mpanjaka sy Sisera mpitarikafika Kananita. Nitafiky reto Kananita reto dia nanana kalesy vy fiadiana 700 ka nampihorohoro ny Israely tamin'izany. Nohetsehiny fanahin'Andriamanitra i Debora tamin'ny lazany fa hatolotry Jehova ho resiny tafiky Israely ny tafiky Sera Kananita. Ia nantsony Debora i Baraka hamory ny mpiatafiky Israely. Nanaiky handeha kapiteny Baraka hanafika raha miaraka aminy ny mpaminany vavy. Ho afa Baraka am'izany ianao ry Baraka hoy Debora. Raha vehivavy no hitaritafika. Tsy nety Baraka dia nandeha niaraka taminy Debora. Resy ny kalesy vy 700. Vaky nandositra antongotra i Sisera mpitaritafiky Kananita ary hitafaty tao amin'ny tranolainy vehivavy atao hoe Jaela izay mpanaradian'i Debora. Hira fideranan'Andriamanitra nanakoako no nataon'i Israely ary fankalazana koa an Debora sy Jaela ary Baraka. Nandro fahizay 70 taona ny tany. Misy tantaram-behivavy mahery fo sy feno fahendrena hafa koa amin'ny testamenta taloha izay tsara havotra eto. Ny fanombohan'ny Exodosy dia ahitantsika ny fanandevozana ny zanak'Israely tany Egipta. Ary rehefa nitombony Israely dia nandidy Farao mpanjakan'i Egipta fa ny zazalahy teraka rehetra dia atsipy any anatin'ny rano Nely mba ho faty fa ny vehivavy ny zazavavy no avela ho velona. Reny anankiray taranaky Levy rehefa niteraka lahy izy dia tsy nanariny zanany fa nanafina azy nandritra ny 3 volana. Rehefa zany dia
nanamboarany fiara zozoro ny zaza ka nalefany teny ambony rano nely. Ny anabaviny Miriam dia nanaramaso ilay fiara. Fa rehefa tonga handro teo amin'ny rano nely ny zanakavavy Farao dia nahita ny fiara zozoro izy. Ary rehefa nisokafana dia hitany zazalahy kely Hebreo mitomany ao anatiny. Dia niantra azy izy. Miriam kosa nanabaviny ilay zazakely dia nanatona tsy natahotra ka nilaza fa afaka maka reny Hebreo hitaiza io zaza io izy. Nikeny zanaky Farao zany. Ary dia ny reniny zaza ihany no nalainy. Natolotry ny zanaky Farao azy ny zaza ho beaziny. Fa rehefa lehibe ny zaza dia nateriny reniny tamin'ilay zanakavaviny Farao ary dia nomeny anarany hoe Mosesy ilay zazalahy. Ka noho ny fahasahiany zany reny zany hanafina an'ilay zazalahy fa tsy hamono azy, sy ny fahasahiany zany vehivavy Miriam zany no nisiany tantara ny fanafahana avy any Egypta na ny Exodus zany, noho ny herimpondro reo vehivavy roa reo no nisiany fiorenany firenena zanak'Israely ka nahatongavany nahazoany zao tontolo zao famonjena ao amin'ny Jesosy Kristy. Tantara iray izay tsy mahavantana antsika loatra koa dia izay voalaza ao amin'ny Samuela faharoa toko faharoapolo andiny fahaenina ambin'ny folo hatramin'ny roa amby roapolo. Ny amin'ny vehivavy iray tao amin'ny tanàna atao hoe Abel any Betimaka. Lazaina ho hendry zany vehivavy zany fa tsy voalaza kosa ny anarany. Rehefa maty Absaloma, ilay zanaky Davida mpanjaka izay nitarika fikomiana hanongana ny rainy, dia nisy fifandirana tamin'ny taranaky Joda sy ny fokofolo tamin'ny Israely ny amin'ny fitondrana ny mpanjaka Davida. Vokatry ny fifandirana dia nitsokan-jomara i Sheba zanaky Bikri ka nitarika ny Israely namany hikomy amin'ny Davida mpanjaka. Nasain'ny mpanjaka nenjena i Sheba mba tsy hampiely ny fikomiana. Nandositra ny anavaratra izy ary nitarika olona maro hiaro azy tao amin'ny tanàna Abel any Betimaka. Rehefa tonga tao izy dia nanangana fierovana hiadiana amin'ny maramilany Davida notariny Joaba sy ny rahalahiny. Fa rehefa tonga teo amin'ny tanàna io kosa nitafika nentin'ny Joaba dia noravany avy hatrany ny manda. Ny olona tao an-tanàna tamin'izay ny lehilahy dia vonona hiaro ny tanàna, hiady ka hanosika ny miaramilan'ny Joaba. Azo heverina fa olona anarivony maro no faty tamin'izany andro zany. Fa nisy vehivavy hendry izay nangataka fihoanana tamin'ny Joaba. Nanaiky Joaba. Nanitena ilay vehivavy ka nangataka ny mba hiheno anazy mpanompo vavy. Ka hoy izy, zaho dia isan'ny olona tia fihavanana sady olona mahatoky eto amin'ny Israely. Fa ianao kosa mitady handrava renivohitra eto amin'ny Israely, koa ahoana no hamongoranao ny lovan'i Jehova? Hoy Joaba, sanatry amiko izay handripaka na handringana. Fa misy lehilahy izay nanangatana hikomy amin'ny mpanjaka izay miafina ato loriahy, io dia hialy zahay. Hoy ilay vehivavy, anio ihany dia ho hitanao ivelany manda ny lohan'izany lehilahy zany. Nandresy lahatra ny olona rehetra tao an-tanàna ilay vehivavy hendry, ka dia nihaino azy ny olona ka natsipy ivelany manda ny lohan'ny Sheba zanaky Bikri. Nilamina an-tanàna, nody Joaba sy ny miaramilany, nana ny toerany teo amin'ny testamenta taloha ny vehivavy hendry tahaka izany. Jeretsika indray ny amin'ny vehivavy sy ny teny fikasana ny amin'ny Mesia na Kristy. Rehefa nihinana ny hazo voarara Adama sy Eva no ny fitaka nataony menarana dia nolazainy Jehova fa hampifandrafesiny ny taranaky ny menarana sy ny taranaky ny vehivavy. Ny taranaky ny vehivavy hanorotoro ny lohany menarana ary ny taranaky ny menarana hanorotoro ny ombalahatongotry ny olombelona. Nolazainy Jehova tamin'ny Abrahama koa amin'ny Genesis toko faharoa ambin'ny folo andiny fahatelo fa aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Koa dia nampianarina sy ninoana teo amin'ny testamenta taloha fa
ny taranaky Eva zay hanorotoro ny lohany menarana dia ho avy amin'ny taranaky Abrahama. Ary izany dia ho zanaky Davida mpanjaka. Ndeha ary jerena ny toeran'ny vehivavy notsongaina manokana ao anatiny zany tetiarany zany. Araky ny Genesis 12:12 hatramin'ny 20. Rehefa nivahiny tany Egipta Abrahama sy ny mpiarady aminy noho ny mosary tany Kanana, dia natahotra Abrahama sao ho vonoiny Egiptianina izy noho ny amin'ny Sarai vadiny izay tsara tarehy tokoa. Dia nangataka tamin'ny Sarai izy mba hanaiky hatao hoe anabaviny fa tsy vadiny mba tsy hamonoan'ny Egiptianina azy. Nanaiky hanao sorona ny ainy Sarai mba hamonjena any Abrahama. Dia nalain'ny Farao ho vady izy, ary Abrahama nomeny fananana be. Rehefa nampafantariny Andriamanitra any Farao tamin'ny nofy ny tsy nety nataony, dia nasainy niala tamin'ny Egipta i Abrahama sy ny ankohonany rehetra mba amin'ny fananany rehetra. Izany no nitahian'Andriamanitra ny Sarai talohany hahasaraha azy ka niterahany any Isaka zanaky Abrahama. Lazaina koa fa ny Mesi dia taranaky Israely, zany hoe taranaky Jakoba, avy amin'ny Joda zanaky Jakoba. Araky ny Genesis 15:30, Joda dia saika tsy ho tafiditra tamin'izany tetiarany zany noho ny hafetseny namitaka ny vinatovaviny Tamara. Ny fitany tsy hanambady mba hiandry vasoka fotsiny ny zanan'ny faralahy zay tsy homeny ho vadiny Tamara tsy akory fa natahorany ho faty. Ka nofandriny Tamara izy indray andro i Joda ka azony ary niterahany roa lahy kambana taminy, dia i Fareza sy Zara. Tonga razaben'i Jesosy i Joda noho ny amin'ny Fareza zanaky Tamara. Raha mampieritreritra indrindra zany fa ny finoany zany vehivavy zany izay nanaiky hietra ambany indrindra mba hatanteraka ny teny fikasana ny amin'ny Mesi. Izany angamba no atao hoe ny menarana nanorotoro no mbela tongony. Isan'ny vehivavy noderaina tamin'ny fotoan'ny testamenta taloha koa i Rota, izay voarakitra manokana ho boky amin'ny testamenta taloha ny tantarany. Rota dia vehivavy Moabita, vinatony Naomi. Rehefa maty ny vadiny Rota, zanakalahin'ny Naomi, dia nasaindra fozany hody any amin'ny havany Rota, fa izy hody any Joda. Tsy nanaiky Rota, fa nanao ilay teny malaza hoe aza manery ahy handao anao sy hiala amin'ny fanarahana anao, fa izay halehanao no halehako, ary zay toeranao no itoerako, ny firenenao fireneko, ary ny Andriamanitra ao ho Andriamanitro, izay tany hafatesanao no hafatesako, sady any koa no handevenana ahy. Hataon'i Jehova amiko ane izany, eny mihoatra noho izany azy, raha tsy ny fahafatesana ihany no ampisaraka antsika. Rota 1:7-20. Araky ny tantara dia nalain'ny Boaza andoloha amin'ny mahahavana akaiky azy i Naomi, ary nalain'ny hovady i Rota. Niteraka any Obeda tamin'ny Rota, vehivavy Moabita i Boaza, ary Obeda niteraka ny Jese, ary Jese niteraka ny Davida, ary Davida mpanjaka dia razamben'i Jesosy. Rota 4:4-5. Dia jerentsika am'izao ndray zany ny toeran'ny vehivavy eo amin'ny filazantsara 4. Araky rehefa nataontsika hatreto dia ho zaraitsika telo ity loha hevitry ity. Voalohany, ny vehivavy sy ny finoanan'i Jesosy avy a Nazareta. Faharoa, ny toeran'ny vehivavy eo amin'ny fampianaran'i Jesosy. Ary fahatelo, vehivavy ny fikitra tamin'ny fanarahanan'i Jesosy hatramin'ny farany. Voalohany ary jerentsika ny vehivavy sy ny finoanan'i Jesosy avy a Nazareta. Ny vehivavy ho resantsika voalohany amin'izany dia Maria ren'ny Tompo. Mahavarina ny fampitahana ataon'ny mpanoratry ny filazantsarany Lioka toko voalohany, dia ny amin'ny tsy finoan'i Zakaria, rain'i Jona mpanao batisa, sy ny finoan'i Maria ren'ny Tompo. Zakaria dia mpisorona efa antidahy, nahita fiainana
teo anaty nahitsy fiainana teo anaty an'Andriamanitra izy sy Elizabeta vadiny. Saingy tsy niteraky izy na dia nanery zany toy ny Jiosy rehetra azy. Ndray andro teo ampanaovana fisoronana teo amin'ny tempoly dia niseho taminy anjely Gabriela nilaza vaovao mahafaly fa hitoejaza ny vadiny ka hiteraka zazalahy ary ny anarany atao hoe Jaona. Tsy nino i Zakaria fa hoy izy ahoana ny ahatanterako zany, ahoana ny ahafantarako zany, fa izaho efa antitra ary efa antitra koa ny vadiko. Tonga moana izy noho ny tsy finoany ny tenin'ny Tompo. Luka toko voalohany 5:7. Etsy-ndany zany Maria zatovavy voafofo ho vadin'i Josefa, tanora tsy nianatra teolojia na fombafomba fivavahana amin'ny tempoly akory, ary manao raharaha ao an-tokantrano no nandreny vaovao mahafaly avy amin'ny anjely Gabriel dia nino azy avetrany izy. Inty ny ankizy vavin'ny Tompo aoka ho tonga amiko araka ny teninao. Bevoka ny teny izy. Tsy miala tamin'izany finoana anaty fanetrenteny zany Maria tamin'ny androm-piainany rehetra. Ao ireo vehivavy maro izay nanantona hositrany Jesosy na hitondra ny zanany narary hositrany ka nilazany Tompo hoe matokia ry zanako vavy, ny finoanao na sitrananao. Ao ilay vehivavy narary 12 taona ny fanety tao anaty vahoaka ka nikasika ny lambany. Noho ny finoany fa na dia ny lambany ihany aza no voakasiny dia ho sitrana izy. Matio 7:20, Luka 5:7. Ao koa ilay vehivavy nanana fanahy mafarofy sy nanjoko 12 taona. Hitan'i Jesosy tao ankiazany temboly ka nilazany hoe raha vehivavy afaka mindrofonao ianao. Sady nametrahany tanana ka sitrana niaraka tamin'izay. Nitraka raha vehivavy dia sitrana ka nankalaza n'Andriamanitra fa ny finoany efa nahasitrana azy. Luka 7:10-12. Ao koa ny am'ilay vehivavy Kananita izay nanatona Jesosy nangataka mba hositraniny Jesosy ny zanany vavy izay ampahorian'ny demonia loatra, ary nolazainy Jesosy azy fa ho an'ny ondry very amin'ny taranake Israeliany nahatongavany fa tsy ho an'ny jentilisa. Nisisika ihany raha vehivavy ka nanao hoe Tompoko vonjeo aho, fa na dia ny amboa kely azy mba mihinana izay sombitsombiny latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany. Hoy Jesosy, raha vehivavy lehibe ny finoanao tongava aminao araka izay irinao. Matio 5:12-20. Ao koa ireo vehivavy nahazo famelan-keloka noho ny finoany. Ny Luka 7:1-20 dia milaza ny nampianaran'i Jesosy an'ny Simona Fariseo zay nanasa azy ihinakanana tany an-tranony ny amin'ny famelan-keloka. Vehivavy mpanota teo an-tanàna no tonga nanasa ny tongory Jesosy tamin'ny ranomasony, namoaka izany tamin'ny volondohany ary nanositra menaka manitra sabidy izany. Hoy Jesosy, voavela ny helony be ka be fitiavana izy. Ary tamin'ilay vehivavy dia hoy Jesosy, voavela ny heloko ao, ny finoanao efa namonjy anao mandehana soamantsara. Ny vehivavy mino ny filazantsara na dia ny vehivavy janga azy hoy Jesosy dia mialohan'ny Fariseo sy mpanora-dalàna amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Matio 1:20-1:30. Manaraka izany jerentsika ny toeran'ny vehivavy teo amin'ny fampianaran'i Jesosy. Rehefa nao fampianarana amin'ny alalan'ny fanoharana Jesosy dia nanome toerana ho an'ny vehivavy izy. Ao Matio 7:17-17 lazainy Jesosy mifanjakan'ny lanitra dia ohariny amin'ny masirasira na lalovaina izay ataon'ny vehivavy ao amin'ny koba intelony famarana ka avelany hilona ao mandra-pahazo ny masirasira ny vongana rehetra. Tombosoan'ny vehivavy ny mandre izany fanoharana zany fa fiainany andavanandro zany. Toy izany koa ny amin'ilay vehivavy nanana farantsakely 10 na firavaka fanao amin'ny handrina nisy takela-bola fotsifoly ka very ny anankiray dia nisahirana nandritry ny andro i Jesosy nikaroka mandra-pahitany azy. Luka 5:15-17. Tsapany vehivavy ny lanjany zany firavaka very zany toy ny fahatsapany lehilahy manana ondry zato ka very ny anankiray. Mivantana amin'ny vehivavy koa
ny hery ny fampianaran'i Jesosy hoe ny jiro dia tsy aretraka atao ambanin'ny vata famarana fa apetraka eo amin'ny fanaovan-jiro izy mba hampazava ny trano manontolo. Tsy magaga raha be dia be ny vehivavy nanaraka an' Jesosy ka ny haino ny fampianarany fa mihatra mivantana tamin'ny fiainany mantsy ny fampianarana izay nataony. Jesosy koa dia nanao fampianarana mitokana tête à tête tamin'ny vehivavy sasasasany ary nahitam-bokatra lehibe zany fampianarana mitokana zany. Araky Jaona to faefatra ny fafito hatramin'ny 7 dia mitantara ny firesahan'i Jesosy tamin'ilay vehivavy Samaritana teo am-patsakana tany Sikara tao amin'ny mitatao vovonana. Jesosy nanetry tena ka nangataka rano hosotroiny tamin'ilay vehivavy Samaritana. Izany no ainga nahatongavana tamin'ny resaka rano velona izay nampangetahita an'ilay vehivavy. Rehefa nahita izy fa mpaminany ilay miresaka taminy dia nandao ny sindra vehivavy ka niantso ny ray tanàna ka hizaha izao lehilahy izao fa izao angano Mesia. Tonga evangelista ilay vehivavy nianjonanjona teo satria nifanena tamin'ny tompo izy. Am'izao ny 9:7 hatramin'ny 7 dia mitantara koa Jaona ny amin'ny vehivavy iray nentiny Josy ho eo amin'i Jesosy mba hitsarany azy fa tratra ny jangajanga. Hoy Jesosy hoe izay tsy nanota eo aminareo no aoka hitorabato azy voalohany. Dia nanao fialan'ny Josy izy rehetra. Ary Jesosy niteny tamin'ilay vehivavy hoe raha vehivavy aiza ireny tsy nisy nanameloko anao va? Hoy raha vehivavy tsy nisy tompoko. Hoy Jesosy izaho koa tsy manameloko anao mandehana ary am'izao sisa izao dia aza manota intsony. Fianarana goavana momba ny famelan-keloka sy ny famoazana ny voa mendriky ny fibebahana zany. Azo everana fa nanaradian'i Jesosy ity vehivavy ity rehefa avy eo tahaka ilay Samaritana tany Sikara ihany koa. Araka ny Jaona 2:7 Marta sy Maria anabaviny Lazarosy dia nahazo fampianarana mitokana tête à tête ihany koa tamin'i Jesosy. Fa hoy Marta, tompoko raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako. Fa nomezan-tsiny ve zany sy afamoizam-po? Ny tompo namaly azy hoe ho velona ny anadahanao. Fa raha mbola ny salasala Marta dia hoy izy taminy, izaho ny fananganany maty sy fiainana. Izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, ary izay velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao? Maria koa nomeny Jesosy zany lesona zany. Ary izy mirahavavy dia nampiarahany nahita ny nananganany an Lazarosy tamin'ny maty ka nampiorina marina ny finoana izy mirahavavy hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra izay tonga amin'izao tontolo zao. Fahatelo dia ny vehivavy ny fikitra tamin'ny fanarahana an Jesosy hatramin'ny farany. Lioka eo amin'ny 9:7 dia milaza fa ny mpianatra 12 sy vehivavy maromaro dia nanaraka an Jesosy tamin'ny diany nitety faritany maro nitoy ny fanjakan'Andriamanitra. Ireo dia vehivavy izay nositraniny tamin'ny aretina sy rofo samihafa. Ao koa ireo vehivavy nanan-karena sy nanan-kaja ka nanohana ny tompo sy ny mpianatra tamin'ny asany. Rehefa notsaraina sy nomboana tamin'ny hazo fijaliana Jesosy tamin'ny Jerosalema dia lazainy Matteo 7:20 fa nisy vehivavy maro izay nanaraka an Jesosy avy any Galily no nitsangana teny lavidavitra eny ka nijery izay nihatra tamin'ny tompo. Fa Jaona kosa dia milaza fa tao ireo izay nijanona teo akaiky ny hazo fijalian'i Jesosy dia Maria reniny zany sy ny rahavaviny reniny ary Maria vadiny Klopasy sy Maria Magdalena. Ireo vehivavy ireo koa no nanaraka ny fatin'i Jesosy ka nahita ny fasana nandevenana azy araka ny Luka 7:15. Ireo vehivavy ireo no nandeha vao maraina taorian'ny sabata hanosa menaka manitra ny fatin'i Jesosy. Ireo no nahita fa efa nisokatra ny fasana ary efa nitsangana ny tompo. Ny mamperitreritra sy mahafaly indrindra dia ny ilazany mpanoratra ny filazantsara Matteo, Lioka, Jaona fa ireo mpianatra vehivavy ireo
no nahita an Jesosy mitsangana verina voalohany, ary izy ireo no ny rahan'ny tompo hanambara amin'ny reo apôstôly ny amin'izany vaovao lehibe iorenany finoany zany. Dia araka ny tenin'ny Paoly hoe raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoantsika. Ireo mpianatra vehivavy reo no nahita zany fitsangana maty zany voalohany. Dia ny fahatelo ny toeran'ny vehivavy eo amin'ny soratra tamin'ny andro ny apôstôly. Ny resantsika eto dia ny boky ny asan'ny apôstôly hatramin'ny apokalipsy. Ho zaraintsika telo ihany koa ny lohahevitra. Voalohany ny vehivavy teo amin'ny fiangonana tany amin'ny jentilisa, faharoa ny vehivavy teo amin'ny fitondram-piangonana apôstôlika, ary ny vehivavy roa ao amin'ny boky ny apokalipsy. Ny vehivavy teo amin'ny fiangonana tany amin'ny jentilisa, fanenjehana mafy sy maro sosona no ny ainan'ny fiangonana kristianina tamin'ny andro apôstôlika. Tao ny fanenjehana nataon'ny judaisma sy ny synagogan'ny jiosy tany Palestina sy nanerana ny Asia Minor. Tao ny fanenjehana nataon'ny fanjakana romanina mba hanapotika ny tantara n'ilay lehilahy fa nomboana tamin'ny hazo fijaliana. Tao koa ny fanenjehana nataon'ireo fivavahana tamin'Andriamanitra Grika, toa andry Diana sy ry Apollo, izay nanana fivavahana, izay nanana vehivavy nanompo tao amin'ny tempoly tsampy tamin'ny fijangajangana. Nisy koa ny natao hoe oracle de Delphi, avy amin'ny fanompoana ny Apollo, dia teny tsy fantatra ataon'ny vehivavy ka adikany mpisorona ho faminaniana avy amin'ny Andriamaniny. Zany rehetra zany dia nilana fahamalinana sy filaminana tamin'ny fiangonana, ka nahatonga ny Paoly tamin'ny epistiliny ho an'ny fiangonana tany Korinto sy ho an'ny Timoty hananatra ny mpitarika ny fiangonana tamin'izay hampisy filaminana mitovitovy amin'ny fanaon'ny sinagoga, ka ny vehivavy tsy miteny eo am-piangonana fa miandry any an-trano vao manontany izay tsy fantany. Nasain'ny Paoly manao sarondoha ny vehivavy ao am-piangonana mba tsy hitovy amin'ny ataon'ny vehivavy any amin'ny tempoly tsampy. Nalain'ny Paoly toy izany koa ny momba ny nalamin'ny Paoly toy izany koa ny momba ny fiteny tsy fantatra mba tsy hisy mba tsy hiara-miteny daholo ny iray fiangonana, mba tsy hieverana azy ireo ho manao ilay oracle de Delphi. Koa tsy fampietrena ny vehivavy no ilazan'ny Paoly fa tokony hangina na hanoan'ny vehivavy ao am-piangonana, fa fandaminana ny fiangonana vao naorina. Ao amin'ny Galatiana toko 7:7-8 dia milaza Paoly hoe fa na iza ianareo natao batisa tao amin'ny Kristy dia nitafy an'i Kristy, ka tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy, fa iray ihany ianareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Ao amin'ny Galatiana koa no anoheran'ny Paoly ny fiheverana fa tokony hiova ho jiosy aloha ny jentilisa vao azo raisina ho kristianina, zany hoe manaraka ny famorana aloha, zay vao atao batisa. Lavin'ny Paoly izany judaisme ampidirina amin'ny finoana kristianina zany, ka tsy Paoly akory no hanery ny vehivavy hanaraka ny fomba jiosy mba hisehoany amaha kristiana. Manaraka zany ny vehivavy teo amin'ny fitondram-piangonana apôstôlika. Amin'ny Romana toko 12:1-20 dia hitantsika ny fanaovam-beloma nataon'ny Paoly amin'ireo mpiara-miasa akaiky taminy. Isan'izany i Foiby, izay vehivavy diakona tany Kenkrea. Hafaran'ny Paoly fa tokony hatao miendrika ny olona masina ny fandraisana azy, fa olona niahy, olona maro tamin'ny andraikiny izy. Ny diakona tamin'izany fotoana zany dia niahy fiangonana an-trano maromaro. Latsaka kely no niasa ny eveka na episkopôsy ny andraikitra nomena azy. Manafitra koa i Paoly ny amin'ireo vehivavy hafa izay niasa akaiky taminy. Isan'izany Priscilla, izay nanana fiangonana an-trano, nany hoe pasteur atao an-tranony izy, niaraka tamin'ny vadiny Aquila. Ary izy mivady dia nanolotra ny ainy ho antoka ho an'ny Paoly, araky ny tantaran'ny Paoly. Nanafatra Paoly tamin'ity taratasiny ity hoe
mifanaova veloma amin'ny fifandroana masina. Romana 5:5. Fiangonana mifankatia sy mifampitondra amin'ny fahafahana sy fitovizana eo amin'ny tompo no afaka hanao zany fifandroana masina zany. Vehivavy roa amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Ho famaranana izao famelabelarana zao dia ndeha ho jerena vetivety ny am'ireo talinjo vehivavy roa ao amin'ny Apokalipsy 2:12 sy Apokalipsy 2:17. Ny talinjo voalohany Apokalipsy 2:12 dia any an-danitra, dia ny amin'ny vehivavy iray izay mitafy ny masoandro ary ny volana no eo ambanin'ny tongony. Mitondra satroboninahitra izy izay misy kintana 12. Izy dia mihetsy-jaza efa hiteraka ary ny dragona dia miandry handrapaka ny zanany. Fandriamanitra nanome azy elatra hanidinany lavitra mba tsy ahazo ny dragona azy sy ny zanany ary mandresy eo amin'Andriamanitra izy. Fa iza moa zany vehivavy zany? Ny mpampianatra ny fiangonana dia manao fa izany vehivavy mitafy masoandro zany dia ny fiangonana. Fiangonana izay mitafy ny fahamarinan'i Kristy ary miorona amin'ny tenin'Andriamanitra toy ny volana mandray ny taratry ny masoandro. Ireo kintana 12 eo amin'ny satroboninahiny dia ny apôstôly 12 zany, izay nanorona ny fiangonana niaraka tamin'ny fampaherezan'i Kristy. Enjehina eto amin'izao tontolo zao ny fiangonana sy ny zanany rehetra ao aminy, nefa Andriamanitra mampandresy azy amin'ny farany. Ny talinjo faharoa kosa Apokalipsy 2:17 izay talinjo ety an-tany dia vehivavy janga izay mipetraka ambonin'ny rano maro ary mitangina biby dia mivolonjaky mena midorehitra zany. Misy soratra fahavetavetana amin'ilay biby dia ary mana loha 7 sy tandroka 10 izy. Izay le talinjo ny fanjakana Romana. Ary ilay vehivavy dia miakanjo volomparasy sy jaky ary miravaka volamena sy volafotsy ary mitana kapoka volamena feno zava-betaveta eny an-tanany. Miady an-trano ny toerany zany vehivavy jangy zany ka fahapotehana ny afarany. Ny mpampianatry ny fiangonana koa dia manao fa izao tontolo zao sy ny firehany ary ny fanjakana samihafa eo aminy izay manenjika ny fiangonan'Andriamanitra izany no atao hoe vehivavy jangy eto. Izy no fitaovana iasan'ny dragona dia Satana izay miady amin'ny zanak'ondry. Fa hoy ny faminanian'i Jaona, ary ny zanak'ondry haharesy azy satria tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka izy, ary haharesy azy koa izay momba azy dia olona voantso sy voafidy ary mahatoky. Mampianatra antsika ny faminaniana Apokalipsy fa na samy vehivavy aza no resahana dia hafa ny fisainan'ny ten'Andriamanitra sy ny kolotsain'ny tany. Na marevaka sy mirenty toy inona aza ny talinjo ny tany dia tsy azo hitsarana na andrefesana ny fisainan'ny fiangonana izay miorona amin'ny ten'Andriamanitra sy ny fahamarinana izany. Koa ny fiangonana na ny ampita na ty an-toerana rehefa mandinika ny anjara toerany vehivavy eo amin'ny asa iantsoan'Andriamanitra sy ny rahan'ny fiangonana dia mandray ny hevitr'Andriamanitra ny amin'ny fiantsoanany vehivavy ka mampianatra ny fiarahamonina ny amin'izany hevitr'Andriamanitra izany ho voninahitry ny fahasoavan'Andriamanitra fa tsy hanery ny fiangonana hanaraka ny kolotsain'ny riba itoerana. Araka ny teny apôstôly Paoly hoe fony tsy mbola hary ny fanorenana izao tontolo zao dia efa nifidy antsika Andriamanitra na lahy na vavy mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika rehefa notendreny raha teo amin'ny fitiavana isika mba ho azy amin'ny fanangana nanaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy araka izay ankasitrahany fony ka ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavany isika izay nanasoavany antsika maimaimpona ao amin'ny malala. Amen.
Milanao testo.
Ary aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. ZFLM Sini Radio Teny Fiainana FM 91.2 dia faly manolotra anao ZFLM folo taona. Tsara. Sakini matiaru anawasana hari te asu nyanya na varisu superanu ruani kwisanatu te otakari manya samba matiaru nona na indu na futona fuki lava te na marina isani fatsamba sangi tupuku malala isakini mahatiaru anawasana hari te asu nyanya na varisu superanu ruani pisanandu te otavari manya tsamba na tiaru nona na inu na futona fuki lava isani fatsamba sangi litupuku malala ekutsara yani ve anarewe tiatani sausi samutan mare utsinai mamatizani nufizai mawafaku sena asuvali sutsamba na aoka ena marina isani fatsamba sangi litupuku malala ekutsara yani ve anarewe tiatani sausi sawitan mare utsinai mamalisani nufizai mawafaku sena azuvali sutsamba na aoka tambi teni mami ruvali nyatani litupuku misauta samba tani fuku mamata ni finuku na azuvale sena redi vita kuanefa yangami kureta etena falemena sofalisia nao Jesusi sakaisa fenutuki fareti sayangamba saja ruko itaranya itanya samitanya
Nufizai bawafa kusena asufali sutama na lalauka Tena marina isani fatamba sangi sangi itupu kumalala Eku tsara yani ve Tsara yani Angalewe tia tani Angalewe tia tani Sausi sawi trenare Sausi sawe Utsinai mamalisani Nufizai bawafa kusena asufali sutama na lalauka Erititarbila saku Ibitu tsakiatu Isauta feru sauta Calvary,